zay ny anankiray natezitra ny olona. Inona koa natezitra azy ko? 9:12 tonga tao Nazareta izay nabe azy izy, ary araky ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Natezitra ny olona koa io, satria izy isaky ny sabata dia any am-piangonana izy, tsy isaky ny talata na larobia atsasaky ny herinandro fisaky ninona izy makany am-piangonana, isaky ny sabata. Fa hoana tsy mba isaky ny zoma fa isaky ny sabata tsy mety aminay io. Fa araky ny fanaony dia amin'ny sabata izy makany am-piangonana, tsy mety aminay Jesosy io. Dia natezitra ny olona koa zany. Dia rehefa 17 rehefa namelatra ny boky izy, satria nomena azy ny boky ho vakiana tao am-piangonana, dia ina mivaky teny voasoratra tao, zay isa natezitra ny olona koa tamin'izany hoe tezitra loatra zay rehetra nandre azy tamin'ny sinagoga. Ty koa ny totsika hoe fahatelo natezitra ny olona. 19. Rehefa nivakiny sokafany boky ny Isaia dia namaky teny izy, dia zao no hitany teo, sokafany androanjo teo fotsiny fa tsy hoe fa perikopy efa mipetraka. Mety avy mivavaka Jesosy dia mitenena Jehovah fa eny mpanomponao, dia sokafany baiboly tonga io ny teny tao ambany masony: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitoro teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitoro fandefasana any amin'ny mpifatotra izy, sy fampiaratana amin'ny jamba, hanafaka ny nampahoriana, hitoro teny torony taona akasitrahan'i Jehovah. Tonga dia io ny teny teo, ny fanahin'i Jehovah no ato amiko. Dia izy ny olona fanahin'ny demoniny amin'io fanahin'i Jehovah, iza no fitahana olona demonina moany io devoly, Beelzebub nanaovany fahagagana sy fanasitranana, iza koa ny inana hoe fanahin'Andriamanitra ny aminao, fanahin'ny devoly rangany aminao natezitra ny olona koa zany, satria Jesosy fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria izy nanotra teny soa mafaly amin'ny malahelo, naniraka hitoro fandefasana any fatotra sy fampahiratana ny jamba, hanafaka ny ampo. Iza koa io mba hanafaka ny olona mifantrana, iza koa io mba hanafaka ny olona mifampahoriana, ka raha tsy adala ny olona ko fitahanao amin'izany. Izay fa manana ny Kaisara, mpitondra fanjakana Romanina, izay hanafaka anay amin'izany fahatrana izany, fa tsy anao zay zanaky mpandrafitra kely tsy aninina ry, iza no fitahanao amin'izany. Iza koa ny jamba mbapahoratinao fa iza ny jamba aminay eto, fankazay jamba olona mahiratra daholo zay, satria ao am-piangonana tsisy jamba na iray, ao amin'ny sinagoga itenenan'i Jesosy io tsisy na iray aza jamba. Olona mahiratra, mana-tsaina be daholo, manana diplôma sy fahaizana ambony daholo, tsy ho fitahanao amin'ny soratra masiny zany. Ka hoana anao ny rehareheto hoe fanahin'i Jehovah anao anatinao izy nanendry anao nositra hitoro teny soa mahafaly amin'ny malahelo, tsy ampahirana masiny jamba, tsy hanafaka izay nampahoriana. Natezitra ny olona koa io, isany natezitra ny olona atao amin'ny sinagoga koa io tenin'i Jesosy io. Fahatelo, ino koa mbola natezitra ny olona atao koa? Ozy izy amin'ny 1:20, rehefa avy nandinika an' Jesosy tsara daholo ny masony zareo tao am-piangonana, tahaka nareo mba mijerijery io ato tokantrano nareo dia mihaino radio dia mijery ny radio sady mihaino ato tokantrano ato. 1:20, ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatreninareo zany soratra izany. Halleloja! Androany nefa tanteraka eto Madagasikara koa zany teny zany hoe efa nosorana io mpaminanin'i Jehovah io, hitoro teny soa mahafaly amin'ny malahelo, ny vahoaka mahantra ampahorian'ny jiolahy sy ny dahalo, sy ny fahantrana isan-karazany. Dia tonga ny teny eo amin'ny firenena Israely, eo amin'ny firenena malagasy, anio no hatanterahany zany teny zany. Amin'ity firenena malagasy ity efa naniraka mpaminany maro izy, tonga ny fotoana hanafahana ny malagasy amin'ny fahoriana sy ny fahantrana. Anio izy no hatanteraka izany eto anatrehanareo izany soratra izany, ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana lokony vavany koa izy, tsy zanako Josefa va ity? Natezitra ny olona koa zany hoe fi izy ianao no hanafaka anay amin'izany fahoriana izany, tsy ho loatra anao io no inona efa vitan'izany fa aza mifamitapitaka eto aza manana roatra ny fahantrahan'ny olona sy ny fahorian'ny olona eto aza manana roatra n'izany. Nisy fanontanian'ny olona tamin'ny radio tamin'izany vahiny tao amin'ny Viva.
dia enao ve zany zao raha tonga zany ozy izy tsy hihinana ny paiso anareo ohatra hihinana paisokady eo raha mbola misy hoaninao amin'ny paisokady eo ozy izy fa tahaka an'ireo fa nihinanareo dia ho avy koa ianao hihinana dia hoy iza hoe fangamo zareo no tratran'izany fa zay mieritreritra ny olo latsaka ho fidiana rehetrarehetra nge dia voan'izany teny zany daholo satria olona io manana miteny io dia efa manana olona rehetrarehetra mba ho fidiana fa tsy ianao izy ianao no havitan'izany hanavaka an'izany fahoriana izany fa hihinana paisokady eo angamba dia nitianao atao dia hoe ny sasany koa milaza hoe anaroatra ny fahorian'ny sasany eo dia tonga dia ilaza hoe anaropaty hoe da raroty amin'ny fahoriana io fa dia andana mamonjy ny voaka malagasy anaropaty indray hono ny tenako fangaza arery no mieritreritra ny hamonjy ny firenena malagasy ka izay ilatsaka rehetrarehetra zany dia manarotrinina daholo zany manaropaty daholo zany manaroatra ny fahoriany gasy daholo zany dia io jesosy tonga androany tonga eto zany teny famonjena zany ozy izy fa izany no irahany fa na Jehova atao anaty kapitra ny masonjambo anafaka ny ampahoriana dia izy ny olona iza zay jambo eto izy anapahoriana vao mainka atezitra ny olona tamin'i Jesosy tamin'izany teniny zany zakany olona zany tenin'i Jesosy zany nefa dia niteneniny dia ahoana amin'izay hoy izy Jesosy 13 ny liko toko faefatra ary hoy koa Jesosy taminy ataonareo amiko tokoa ne zao bolana izao hoe mpanao fanafody sitrano ny tenanao zay renay fa nataonao tao Kapernaona dia mba ataovy amin'ny taninao koa ataonareo amiko tokoa ne zany teny zany rehefa ho avy ny fotoana mombona amin'ny azo fijaliana dia ilaza ianareo voakan'Andriamanitra zanak'Israely jiosy reo hoe zanak'Andriamanitra marina ianao Jesosy eo amin'ny azo fijalianao midina teo vonjeo ny tenanao fa maninona ny vonjenao ny hafa ny sitranao ny afaka maninona ny tenanao tsy vonjenao amin'ny azo fijalianao andana midina teo raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao hoe raha mahafagagany ianao dia mba ataovy hitany masina eto koa ataonareo amiko tokoa ne zany ozy izy Jesosy handatsa iza le milaza hanavitra ny firenena aiza le olona nilaza mpahiritra masony jabo taony fatsiany olona amin'ny azo fijaliana taony nanaovany olona fitsaram-bahoaka fa ngatsy namonjy azy ny Andriamanina tsy namonjy azy ve ny Andriamanina fa naninona izy nitratra n'izao loza zao maninona ny manaiky ho fatsiana amin'ny azo fijaliana raha maheriny Andriamanitra fa nga izy tsy milaza hoe zanak'Andriamanitra fa nga zany Andriamanitra zany tsy mpanjaka tompony fahefana nga tsy azony Andriamanitra ataony naniraka any anjeliny koa hiaro reo maramila reo mba tsy hikasitanana ny zanany fa mazava zay ny mampaminany sandoka an'io Jesosy io zay ny mampamitaka an'io ny avany vonjeny fa ny tenany tsainy namonjy azy ho ataonareo amiko tokoa ne zany mpanao fanafody sitrano ny tenanao zay renay fa nataonao tany Kapernaona dia mba ataovy aty amin'ny taninao koa dia nasosotra anyreto vahoaka atao amin'ny fiangonana reto koa izany tenin'i Jesosy izany satria hoe iza koa ny ananao an'izany nga zay mpamono olona sa inona no vinanina hoe zavatra ato satria mbola ho avy zany dia aonao izy 14 ary koa izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany zay kasitrany eo amin'ny taniny tsy misy mpaminany zay kasitrany eo amin'ny taniny fa ny rano Mosesy torabato ny saika tsy nanaovan'ny olona azy ny rany Elisa ny rana Eli ny rana mpaminany Jeremia ny rana ary Daniel na tsy pena andavaky ny liona nga ny olona nino an'izany nga ny olona nieno an'izany tsy misy mpaminany zay nakasitrana ao amin'ny taniny zany misy mpaminany alefa amin'ny firenena tsiraray avy na eto amintsika malagasy nga ny olona miraharahan zany nga ny olona mino an'izany vao mainka ropaopain'ny olona zany tevatevain'ny olona zany mpaminany zany latsalatsain'ny olona anaovany teny marary rehetrarehetra fiza ny manao an'ireo ny Egyptianina ve ny Sirianina ve ny Romanina gentilisa zay tsy mivavaka ve ny zanak'Israely le milaza mivavaka amin'Andriamanitra le zanak'Israely milaza manompo an'Andriamanitra miantso azy na isaky ny sabata na isaky ny alady na isaky ny zoma na isaky ny talata na isan'andro san'andro io lazain'i Jesosy hamono azy io ary lazay hoe tsisy mpaminany zay akasitrano amin'ny tany teny mifoy mazatra azy dia hoe tsisy mpaminany masina ninona ozy izy masina taniny riatan'ny olona dia ho gaga koa ve nareo raha mahita an'izany amintsika
zavatra zay mihitsy ny ara-baiboly. Raha tsisy zany dia tsy ara-baiboly zany zavatra mahazo antsika, fa zay mihitsy ny soratra masina. Fa na dia ny zanak'Israely ary dia nanevateva an'io Jesosy io, dia gaga koa ve tsika raha misy olona ataoko hoe tato amin'ny fiangonana lasa ny kioma dia lasa na ny ala dia manao an'izany koa zanak'Israely ihany izy, normal zany. Dia na zavatra nitranga dia 5:20 Lioka 5:5 isan'ny natezitra ny vahoaka atao amin'ny fiangonana ihany koa ty, fahadimy natezitra ny vahoaka koa atao amin'ny fiangonana rehefa nien'ny torotenin Jesosy tao. Dia zao koa nolazain'i Jesosy 5:20 fa lazaiko aminareo marina tokoa, marina mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha niantona ny andro 3 taona sy enimbolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nidiovina na dia ray akory ny aza fa namana Sirianina ihany. Narombotra ny zanak'Israely koa io satria fandatsahana anazy hoe olona hafa firenena reny ny vonjena tamin'ny fahoriana sy ny fahantrana, fa tsy mba ny Israely. Maro ny boka nefa ny tsy mba nisitranina tao amin'ny Israely, fa izany olona hafa firenena maramila Sirianina gentilisa zay tsy mivavaka amin'Andriamanitra zany ny vonjena. Dia nahatsiaro tena reto olona tao amin'ny fiangonana isika ane nyresahany amin'izany, fa tena tsika no tevatevainy isika sy ny mafy an'izany, isika sy ny razantsika, ka dia tezitra loatra zay rehetra nandre izany tao amin'ny sinagoga araka ny vaky teny. Ina moa ny zavatra nitranga tamin'ny tiany Jesosy ho resahana tamin'ity vehivavy mpitondra tena tany Zarefata ity, tamin'ny alalan'ny Elia mpaminany, zay hoe nisy mosary mafy tany amin'ny tany rehetra, tahaka ny andro iainantsika eto Madagasikara mihitsy anie zany, hoe nisy fahoriana, nisy fahantrana, manjaka ny daly, lasa ny olona ankery ny tany olona tsiraray avy. Izy nefa namboly sy nipetraka tao nandritry ny efa taranaka 5 mifandimby, tonga dia misy mahavita taratasy hoe tompony tany sahady any, tonga avy any miaraka amin'ny tany firaminana mandroaka an'le vahoaka amin'ny toerana misy azy. Tsisy hoanina intsony, tsisy ambolenina intsony satria lasa ny olona ny tany, ny omby lasa ny dalo. Rehefa nanana kely ohatranonao tafiony jiolahy, tonga ny mosary, tsisy rano, ambolena vary intsony. Anankiray ihany no vonjena tamin'ireo vahoaka reo ty vehivavy Zarefata mpitondra tena ity. Ahoana moa ny tantaran'izany? Aloha mba vakiny ihany zany fa sao dia misy ny ankizy na tsika lehibe ary mety tsy mahalala an'izany. Fa zany rehefa ndeha niresaka tamin'ny olona anankiray hoe ina moa dika ny Gideona fandresena ny fantrana, dia hoe Gideona no mpitaritafika. Misy an'izany ve ozy izy amin'ny Baiboly? Sa zavatra namboamboarinareo fotsiny zany? Dia hoe enao nga tsy kristianina? Ah, za kristianina. Mbola tsy hitanao ve zany teny zany amin'ny Baiboly? Tsy, mbola nahenao an'izany aho izy raha tsy tia ianareo manao hoe Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara ty. Fa veriko hoe sloganareo zany fa zavatra ao anaty Baiboly. Ao anaty Baiboly zany oa dia voatery nazavaina indray hoe Gideona 300 lahy. Ndray saina ny ray ina, niaraka nitsokany Anjomara, niaraka nanapoakany Sintany, niaraka nampirehitra ny Fanilo, niaraka nioraka hoe Sabar Jehova sy Gideona, fandresena. Dia gaga le olo. Ka eto sao dia mbola misy ihany tsika atao tokantrano ato na kristianina tsy malala an'izany tantarany Elisy mpitondra tena zany rehefa nisy mosary tahaka ny misy eto Madagasikara amin'izao, misy kere be da be ato. Ary dia maro ny olona na tsy ao anatin'ny faritra tsy mihina hoe misy kere, fa tsy mihinan-kanina intelo isan'andro izany noho ny fahoriana, ary tsy mihinan-kena isan'andro izany. Fa zara raha misy indray mpandeha isam-bolana na isan-kerinandro mba mihinan-kena, ny afaka mihinan-kena isan'andro indray lazain'ny dokotera hoe aza mihinan-kena isan'andro intsony, fa farafaratsy ny indroa isan-kerinandro na indray mpandeha isan-kerinandro. Ny te hinan-kena tsy manana ny fidianana, ny mihinan-kena raha ny dokotera végétarien tsy mihinan-kena intsony zao fa légume, nefa izy manana fahefana hinan-kena fa tsy mihinan-kena izy. Fa ny olona te hinan-kena tsy mahita hena hohanina satria tratra ny fahoriana, ny fijaliana sy ny fahantrana. Dia ahoana zany? Dia ahoana jerevantsika kely tantaran'ity vehivavy mpitondra tena ty. Mpanjaka voalohany 7:12
Panjaka voalohany toko fahafito amby folo. Panjaka voalohany toko fahafito amby folo, nijerevantsika ny tantaran'ity panjaka ity vehivavy mpitondra tena ity. Panjaka voalohany toko fahafito amby folo. Tamin'ny andro ny Ahaba panjaka izy ity. I Ahaba panjaka ny Israely tamin'izany dia zanaky Omri. Ary ity Omri ity dia panjakan'ny Israely izay nanjaka teo amin'ny Israely, fa dia nanao ratsy teo amin'ny Jehova satria nanompo sampy sy nanompo any Bala. Dia ity panjaka Omri ity niteraka ny zanany lahy atao hoe Ahaba. Fa ity Ahaba zanany ity koa dia izay ratsy nataony ray aman-dreny ihany no nataony. Vakitsika aloha azany panjaka voalohany toko faha 4 andininy 7 Panjaka voalohany toko faha 4 andininy 7 Panjaka voalohany toko faha 4 andininy 7 ny atombohan'ny nanjakany Ahaba tamin'ny Israely. Ary Ahaba zanaky Omri vao nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona faha 7 nanjakany Asa panjakan'ny Joda. Ary nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria 12 taona izy. 12 taona zany vao tapitra ny mandany. Ataontsika hoe raha mandaa 7 taona zany dia nahazo nalany mandaa 3 izy zany, dia tamin'ny faha 12 taona nitondrany dia zay vao niongana izy. Andininy 30. Ary Ahaba zanaky Omri nanao zay ratsy eo mason'ny Jehova, mihoatra noho zay rehetra teo aloha. Fa nataony ho zavatra kely foana ny nandehanany amin'ny fahotany Jeroboana zanaky Nebata ka dia napakatra ny Jezebela zanaka vavy Etibala panjakan'ny Sidoniana izy ho vadiny. Dia nandeha nanompo any Bala ka nikohaka teo anatreny. Ary nanao alitara ho an'ny Bala teo amin'ny tranon'ny Bala izay nataony tao Samaria izy. Ary Ahaba nanao Asera mba hampatezitra ny Jehova Andriamanitry ny Israely mihoatra noho ny panjakan'ny Israely rehetra izay teo alohany. Zany zany nataon'ity panjaka Ahaba zanaky Omri ity. Voalohany nakavady any Jezebela izy, izay zanaka vavin'ny Etibala panjakan'ny Sidoniana, nakavady hafa firenena. Panjakan'ny Israely nakavady hafa firenena Jezebela, ary tsy vitan'izany fa lasa nanaraka ny Andriamanitra io vehivavy io izy, io firenena hafa io dia nanompo any Bala. Lasa nanaraka tany dia tsy maintsy nanaraka amin'ny Bala. Io dia fafarana amin'ny fiangonana foana io sak'izay mandeha. Enao raha vao manambady hafa firenena hoy ny Baiboly dia tsy maintsy manaraka ny Andriamanitra niny enao na tianao na tsy tianao. Misy olona laza hoe za dia tsy azo amin'izany mihitsy fa io mpanjaka Jezy izy ary mpanjaka ary ity Ahaba ty manam-pahefana lehilahy. Antsika gasy tsisy lehilahy manara-bady zany, fa ny vehivavy manaraka iny manara-bady. Izy indray ny manara-bady, ity lehilahy ity no manara-bady dia lasa nanompo ny Bala ny Andriamaniny tany indray, satria nanambady hafa firenena. Dia tahaka izay koa atsika manandrama foana fa tsy mivavaka tsony ianao farany, tsy vavaka tsony ianao nidikan'izay. Nanambady hafa firenena dia tonga ato amin'ny toroteny. Dia ina zavatra nitranga rehefa nanompo any Andriamanitra hafa tany ity Ahaba panjaka ity. Ina izao zavatra nitranga? Tonga ny fahoriana sy ny mosary teo amin'ny firenena. Panjaka voalohany toko faha 7 Panjaka voalohany toko faha 7 andininy voalohany. Ary ny Tisbita isan'ny vahiny tany Gileada nilaza tamin'ny Ahaba hoe raha velona koa Jehova Andriamanitry ny Israely izay hitsanganako eto anatrehany dia tsisy andona ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araky ny teniko. Dia raha fitinina io 3 taona tsisy orana teo amin'ny tanin'ny firenen'ny Israely. Maina ny tanimbary, ritra ny renirano, tsisy zavatra azo novolena tsony na vary na anana na kokombra na karoty na ovy na iny. Maina daholo na ny goavy na ny raketa, satria raha mba maina ny tany dia mavokatra ny goavy, dia raha fa tsisy hoanina dia mba manao rezime goavy. Fa dia tsisy ninona tsony 3 taona. Dia zao ny zavatra nitranga. Andininy faharoa. Ary nyteny Jehova tonga taminy nanao hoe miala eto ianao ka miatsinana ka miare any anilan'ny renirano Kerita izay atsinanan'ny Jordana. Koa ny renirano no isotroanao ary ny goaika efa nodidiako amelinanao any. Dia lasa izy ka nanao araka ny tenin'i Jehova.
fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita any antsanana Jordana ary nigoaika nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina ary mofo sy hena isan-kariva ary ny rano tamin'ny renirano nisotroiny mba enjana be zany tantara zany ny olona any ambanivohitra miezaka makany tanàn-dehibe mba hivelona mba hahita asa ity mpaminany ity indray makanesa any amin'ny tany tsisy olona any dia mipetraka eka an'io renirano io ianao fa za melona anao any goaiky ianao ataoko mamelona anao any goaiky ary mbola biby maloto hitondra mofo sy hena ho anao maraina sy hariva azo ny eli mpaminany ataony manao an'izao tsy feon'Andriamanitra zany devoly zany ahoana milamina fiainako milamina etyko lefa anao reo moron-dranao ry dia asaina hofanany goaika sy ny goaika anao manana hitondra mofo sy hena ho ana fa avy ny goaika biby maloto iny fa dia zay ny tenin'ny Jehova dia tsy miady hevitra izy tsy miady hevitra amin'Andriamanitra Eli satria efa zatra mifampiresaka amin'Andriamanitra Eli tahaka ny Abrahama zatra mifampiresaka amin'ny Andriamanitra tahaka ny Jakoba zatra mifampiresaka amin'Andriamanitra tahaka nyreo mpaminany zatra mifampiresaka amin'Andriamanitra ireo dia tsy miady hevitra na tsy mety amin'ny sainy sy fijeriny zay zavatra teneniny zay dia ny favita ary nolo ny elaela dia ritra ny renirano no tsy visy ny ran'olona tamin'ny tany ary ny tenin'i Jehova tonga taminy ka nanao hoe miangaka mankanesa ny Zarefata tonga amin'ilay vaky tenin'ny liko amin'izay tsika eto Jesosy mampahafy tsara n'io torotenina io satria ny soratra masina tamin'ny andron'i Jesosy dia ny testamenta taloha dia io ny torotenina ataon'i Jesosy tao am-piangonana miangaka mankanesa ny Zarefata izay namany Sidona ary mitoerany fa indry misy vehivavy mpitondra tena any zay nitondremako notendreko amelona anao dia niainga izy ka nakany Zarefata ary no nibe tao ambavadiny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo ary niantso azy elikana anao hoe masina ianao tondray rano kely amin'ny fisotroana aho mba ho sotroiko nefa ny renirano rehefa ritra daholo ary no nylasa naka raha vehivavy dia niantso azy elikana anao hoe masina ianao hitondray mofo kely koa eny tananao fa io raha vehivavy raha velona koa Jehovah'Andriamanitra ao tsy manana mofona dia ray akory ny aza fa koba kely eran'ny tanan'ilona ao mibarika sy dililo kely foanao amin'ny tavoara ary makatapaka azo roa azo ao ka hiditra namboatra ireo hoanina mianaka dia ho faty izahay fa ho Eli taminy aza matahotra fa mandeha miditra ka manao varak'izay lazainao izany nefa anao mofo kely ihany aloha aho ka eto aty amiko ka rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa fa izao no lazain'i Jehovah'Andriamanitra ny Israely tsy ho lany ny koba ao mibarika ary tsy ho ritra ny dililo amin'ny tavoara mandra-piavy ny andro andatsahany Jehovah raha ninorana amin'ny tany dia nantera vehivavy ka nanao araky ny tenin'ny Eli ary izy raha vehivavy mba ny ankohonany dia nanakohanina elaela ihany nefa tsy lany ny koba tao mibarika tsy ritra ny dililo tao amin'ny tavoara araky ny tenin'ny Jehova zay nampilazainy any Eli io le torotenina nataon'i Jesosy tao am-piangonana natezitra ny vahoaka hoe nisy mpitondra tena maro tamin'ny androny Elia fa iray ihany no nivonjen'ny Eli araky ny tenin'ny Jehova fa tsy mpitondra tena rehetra tamin'ny Israely inona moa ny sariny zany zay rehefa tsara ny fomba fiasan'Andriamanitra zay mifanohitra amin'ny fijerin'ny olona rehetrarehetra mihitsy tonga ny mosary telo taona tsisy rano tsisy zavatra novolena intsony tsisy zavatra hoaniko hanina intsony efa nanomboka kereny olona ary dia efa zara raha misy hoaniko hanina tsisy eo ampelantanana dia izao indray nataon'i Jehova tamin'ny Eli hoe mandehany anao makany Zarefata fa misy olona mahantra mpitondra tena ao amelona anao fa maninona tsy mbo hoe misy mpanjaka ao misy mpanan-karena be mbola manana sakafo ao io no andohany fa io no amelona anao fa mpitondra tena olona mativady olona sady tsy mananasa hoe mandana makany amin'io ao io olona fa mahantra indray ve ny andanako fa tsy mba olona manan-karena nefa dia zay mibaiko ny Jehova makanesa amin'ny olona mahantra kely io anao io mpitondra tena io fa io no saiko amelona anao dia rehefa tonga tao Eli dia nahitan'io vehivavy io tokoa izy dia ozy izy mantsy an'ilay vehivavy andana re mba akao rano kely aho sotroko za lazaiko amintsika fa raha any amin'ny faritra tsimo sy any amin'ny faritra hafa any ianao no mandeha tongotra lavitra be tonga ao tanàna nefa ny tany maina tsisy rano angataka rano dia misy olona tsy manome rano tsy afaka nanome rano anao fa ny ranonay ato zarazara raha misy fa mitadavany amin'ny olona hafa dia lasa tokoa Eli nanatona an'ity vehivavy ity andehana aho izy mba
reraka avy tamin'ny tany lavitra tany a nandeha tongotra feno vovoka efa hita hoe olona reraka ny molotra efa fotsy efa maina ny vava de hoe andana mba akao rano kely mba hosotroko de lasa raha vehivavy ena rozy izy fa mahita nyity lahantotra ty tena mariny zany fa reraka mbola misy rano kely ihany aho azoko anomezana anao a raha zao farerahanao zao a fa io rano oary de efa io sisa no hosotroanay tsy fantatra na hoampy anay fa de akako kely anao de raha nandeha le vehivavy de aka rano de nafarany ndray azafady kely re madama azafady kely aloha de mba hitondroa mofo kely koa hoaniko fa tena reraka de hoy raha vehivavy taminy raha velona kosa ny Jehovahandriamanitra ivavahanao ry elipa aminany de zao tsy manana mofona de ray akoriny aza omenanao fa zavatra koba kely eran'ny tanana foana sy menaka kely eran'ny tavoara fotsiny sisy zavatra kely sisy anao aminay ao ary zay mianaka reto ary dia io sisa ny farasakafonay mba ho azonay hoanina androany ka ieretanay eo hoe mandritry ny firy andro na firy herinandro na firy volana ndray vao hita hoaniko hoanina fa raha tsy mahita intsony izay na tsisy manalitra de hinana an'io zay mianaka de ho faty